eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray dia mitony fampiofanana ataon'ny CNAPS mba azahoan'ny tsirairay ny zony amin'ny fiahina ara-tsosialy. Toa jerentsika avy hatrary ny sary mirakitra izay fampiofanana omen'ny CNAPS izay. Nananjoanana fiahina ara-tsosialy ny tsirairay araka ny lalam-pandrenana eto amintsika. Ho fanatrarana izany tanjona izany dia no mafisina ny fahaiza-manaon'ireo mpanara-maso ny asa eo anivon'ny tahiry-pirenena. Anjara asan'ny mpanara-maso ny asa mampatsiahy ny mpampiasa ny tsy maintsy hanajana ny zon'ny mpiasa. Isan'ny fampijirana ny mpiasa ho mpikambana CNAPS ny fanaovana fanambarana filazankarama, fandoavana latsaka emoko ny mpiasa eny anivon'ny tahiry-pirenena mba ahafahan'ny mpiasa sy tsirairay sy ny fianakaviany mahazo ireo fanampiana samihafa momba ny fiahina ara-tsosialy. Ny contrôle raha zany dia arak'izay maha-contrôle an'izay ny andraikitra voalohany dia mampafantatra ireo mpampiasa ny adidiny eo amin'izay sehatra ny asa zay. Inona andraikiny eo anatrehan'ireo mpiasa zay saniny dia na amin'ny lafiny lasakemika io na amin'ny resaka hoe loza vokatry ny asa anisan'ny asany anadona zany zay dia mampafantatra koa ny lalàna mba hanara-dalàna daholo ireo mpampiasa ireo satria ny tanjona zany dia mba tsisy ho verizoa ireo mpiasa malagasy rehetrarehetra ireo tsy hakanavaka satria araka ny constitution malagasy any Madagasikara dia zo fototra ny fiahina ara-tsosialy. Saripady ny asan'ny mpanara-maso ny asa ka izany ny antony hanomezan'ny CNAPS azy ireo fifanana mandritra 10 andro eto amin'ny novisiat Sacré-Cœur Andranobe Antsirabe. Ny direction générale ny CNAPS mihitsy anatanterahany mpiasa rehetra ao aminy ilay fomba fitantanana atao hoe gestion axée sur les résultats car zay apatsahevitra eto fa efa fomba fitantanana nentin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ampiarana n'ilay atao hoe politique générale de l'État sy les plans national de développement. Androany dia ny contrôleur aloha nefa entina anatanterana zay hoe formation amin'le gestion axée sur les résultats zay amafisina bebe koa ngamba fa tsy ny hoe zay vao natao fa efa tamin'ny 2008 ny CNAPS nefa nampiaritra an'izay. Nampatsahivana Robson Bruno talen'ny fitantanana maha-olona eo anivon'ny CNAPS nandritra ny andro voalohany ny toetra sy fihetsika ary ny fitafy fanao eo mpanantanterahana ny asa. Nandritra 10 andro dia samy hanatanteraka ny anjara fiofanana ireto filohana departemanta mpikambana eo anivon'ny tahirin'ny tonia mpitantanana ny tahiry-pirenena.